Ravina malalo amin'ny tompo ho amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka isika dera sy mame voninahitra anao manakariva zay raha eo ambola velona koa saotranao ny vavanay ambola miaina koa saotranao zay no ny amin'ity ora sy fotoana ity zay azonay mizara indray ny mofinaina ho anay rehetra amin'ity andro ity dia ho tsaronay indray fa tsy ny mofo ihany mivelomany olona fa ny teny rehetra zay lokon'ny vavanao dia nakoako aty am-ponay ny asan'ny teninao anovan'ny fiainanay. Saotra Jesosy teny tonga nofo oka aminay manakariva ny fafenony fananao masina. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro azoma 2 Jolay 2024 ity riavana dia bokin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andiny fahasivambefolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny fahasivambefolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitany Petera dia hoy ny fanahy taniny, indeo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangany ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izao naniraka azy. Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe ity aho zay tadiavinareo, inona no antony nahatongavanareo aty? Eo Kornelio, kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenena Jiosy rehetra dia efa mitoron'ny anjely masina hevitra apakanao ho any an-tranony sy eny teny avy aminao. Ary Petera napetrano azy andro tao anohy ampitso dia niengy Petera ka nandeha niaraka taminy ary ngala sasany avy tany Jopa niaraka tany koa. Anohy ny ampitsonay ka tonga tamin'ny Kasera izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona niavany ny tena sakaisany ary vao niditra Petera ka nitsena azy Kornelio ka nikoka teo amin'ny tongony sady nitsoaka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izao dia olona ihany. Anohy ny resaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. May masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Riavana malala, ny famonjena dia tsy nijanona tao Jerosalema ihany fa tonga tany Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ato amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia maneho izany indrindra satria tonga hatrany Roma reny vohitra zao tontolo zao ny filazantsara. Eto dia tonga tany Kasaria koa ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fahitana zay hita amin'ny Petera ka natonga azy nahazo antso anambara ny filazantsara any Kasaria. Eto dia mahavariana fa nay ny famotoana Petera sy olona rehetra telo lahy reto ary tsy navelan'Andriamanitra ka tsy tonga tao amin'ny Kornelio zay efa nanangona ny sakaizany ny havany hiaino zay lazainy teny avy amin'ny Petera. Ny votoatin'ny teny izay avy amin'ny Petera ry havana dia tsotra dia tsotra. Jesosy nijaly maty tsangako velona ary amin'ny alalany no ahazoana famananan-keloka ary Andriamanitra tsy nijery ny andro sy fahalalana fa mandidy ny olona rehetra mba hiala amin'ny faharatsiana ka naika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Eto dia antsoin'ny tompo koa ny jentilisy na ny firenen-kafa mba azo famonjena ary tamin'ny alalan'ny Kornelio zay lazaina fa lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra kanefa dia miaramila. Tsara laza tamin'ny firenena Jiosy rehetra. Zany ny Kornelio. Kornelio navita nangona ny sakaiza sy ny havany rehetra andreny filazantsara tamin'ny alalan'ny vavan'ny Petera. Ianao koa antsoin'Andriamanitra anangona ny havanao sy ny sakaizanao mandreny filazantsara satria ny filazantsara dia tian'Andriamanitra tratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo
ary efa tonga hatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo zany filazantsara zany a dia ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy Kristy satria tsy tian'Andriamanitra izy very fa ho tonga ny famonjena avokoa ny olona rehetra na avaiza izy na avaiza izy a ary na izy na izy ko aminao zay manatsofony eto miaina atsony tompo ianao a andray ilay famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ilay fiainana ao amin'izao tontolo izao sy famonjena ho ary famonjena ho an'ny olona rehetra. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zay mitefa aminay rehetra koa ny antsonao a dia ny andraisanay ilay famonjena sy fanafana zay vitan'ny zanakao a tamin'ny alalan'ny tena masina sy nanaiky nitondra ny fotanay ary ho avitra amin'ny fotanay ihany a tsy ho avitra ho amin'ny fotanay ihany fa ho an'izao tontolo izao koa dia ataovy resy lahatra tompo fa Jesosy Kristy no mpamono izao tontolo izao a ary anambary zany a sy antsony olona rehetra koa andray zany famonjeny zany a ao amin'ilay zanakao dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony sikaponao etỳ tany tahaka ny an-danitra menao ininy amina sahazanay ary mamelana ny elokay tahaka na melanay izay meloka taminay aizany tononanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny avindrina amintsika ny zao tontolo izao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay ny antso anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.